Fahalimerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina isika amin'ity alahady 5 volana janoary ity manona fahasoavan'ny tompo aminao ary mirary ny soa indrindra ho an'ny ankonina tsirairay avy. Alohan'ny derantsika ny mofinaina an'io dia vavakisika. Andriamanitra tsara andezan-danitra atolotra ianao ny deran'ny laza ny aja sy ny voninahitra. Misaotra anao izahay fa mbola tombontsoa lehibe indray no aposako aminay amin'ity maraina ity. Dia ny fahasoavanao izay tsy lany mamina fa mitondra hero anay ary ihany koa mampitodika anay indrindra ny amin'i Jesosy. Magataka aminao izay mba hiasa ionivonay hatrany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe aoka ho mpamela heloka. Nalaina Mateo 9:4-7 sy 5 manao hoe fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamelany ianareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Amen. Nampianatra ny mpianany vavaka toy izao ny mpamonjy. Mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Misy fepetra ny azahoana an'izay fitahiana lehibe izay. Sika ihany no mametra an'izany fepetra izany. Mangataka sika mba ho araka ny fahatrapamindram-po omentsika ny hafa ny hamindrahan'Andriamanitra fo amintsika. Ambaran'i Kristy fa izany fitsipika hitondran'ny Tompo antsika araka ny ao Mateo 9:4-7 sy 5. Mahatalanjo nireo teninireo saingy zara raha takatra sy tandreman'ny olona zany. Anisan'ny fahotanam-pahazon'ny olona indrindra izay miseho vokany manimba indrindra ny fikolokoloana toe-tsaina tsy mpamela heloka. Ferifery mitahiry fankahalana, ferifery mitahiry valifaty ao am-pony ary avy eo miondrika ao anaty an'Andriamanitra mangataka mba havela heloka tahaka ny namelan'ny heloka. Miankina amin'ny famindram-pon'Andriamanitra mamelan'ny helontsika isan'andro sy isan'ora isika. Ho ahoana no hiteresantsika fangidiana sy fankahalana ny mpanota mitovy amintsika? Raha mampiatra ny fitsipika ao amin'ny vavaka io ny kristianina eo amin'ny fifandraisana rehetra isan'andro, akory ny fiovana mahafinaritra ho hita ao am-piangonana sy eo amin'izao tontolo izao izany no fanambarana maharesy lahatra indrindra azo omena ho vavolombelon'ny mahazava-misy tokoa ny fivavahan'ny Baiboly. Tiany Paoly hanavaka ny fitiavana madio tsy misy fitiavany tena entan'ny toe-tsain'i Kristy amin'ny fitiavana sandoka sy mampandrobo matanjaka eto amin'izao tontolo izao isika. Fa nay maro no voafitaka io sandoka io. Takonany tsy ho hita ny fahasamihafany marina sy ny diso amin'ny fitomboana amin'ireo mpandika lalàna fa tsy mba asehony azy ireny amin'ny mpahatokiana ny fahadisoany. Tsy ho vokatra ny fitiavanamana marina velively izany toetra izany. Na ho tsara fanahy sy mangoraka ary mandefitra mandrakariva zany kristianina dia tsy afaka hifanaraka amin'ny fahotana kosa izy. Ankahalan'ny ratsy izy ireo ary fikitra amin'ny tsara ahatonga antsika ankahalan'ny fahotana ny toe-tsain'i Kristy kanefa koa ho vonona hanao ny fomba rehetra hamonjena ny mpanota. Amen. Andriamanitra tianay tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany teninao izany ary ampianaro izahay mba hanaraka izany ihany koa amin'ny fahitsiana ny fanahinao masina ny ankahery anay ahafahanay manatanteraka azy. Mangataka aminao ihany koa manginisa tokantrano eto, ao no misedra olana, ao ny kivy ampaherezo ary aoka ny fanantenanay aminao dia tsy hisaraka aminay. Anaran'i Jesosy. Amen.